Tontosa tapambiazana izay be andiany faroe nataon'ireo mpiasan'ny Novakjera Adventiste magnerigna ny Madagasikara izay natao tao mahavelogno folo-pointy. Tratra ny tanjona napetraka hoy Pasteur Rado Rakotonandrasana, départementan'ny fifandraisana ato amin'ny ranomasimbe Indiana. Antenaina fa hiatsara ny asa fanompoagna amin'ny alalan'ny radio vokatry izay be io tamin'ny alalan'ireo fiofanana maro samihafa izay nozaraigna hoy ny fagnazavana. Fifandraisana ho amin'ny iraka nolo hevitra no banjigny indrindra io fotoagna io izay nahitagna fiofanana ara-panahy ara-teknika ka samy resy lahatra ny rehetra fa zava-dehibe ny asa fanompoagna atao amin'ny alalan'ny radio izay fitaovagna lehibe entigny mizara ny filazantsara ary vognony ny agnano ny ezaka rehetra ho fagnatsaragna ny asa ireo mpizaika izay tonga nandrianjara leo aratsika fagnampagnazavana tezana nentana ny isam-piangonana ny isaky ny secteur isaky ny district zany mba iray feo iray tanjona iray fijery ao anatin'io ezaka ao amin'ny fitoriana iraisana io tanjoko zany tongany dia mba izaratra ke fa andofanareo namana izay tsy tonga taty mba atao hoe miaraka manatsara zany miasa eo amin'izay onjam-peo izay zany hoe tsy ho ditena fa izara ny fiofanana rehetra izay voaray amin'ireo mpiara-miasa any amin'ny onjam-peo. Na dia tratra aza ny tanjona napetraka hoy Pasteur Rado Rakotonandrasana, départementan'ny fifandraisana ato amin'ny ranomasimbe Indiana, dia ho asiagna fagnatsaragna ity zakabe ity amin'ny andiany fahatelo. Andiany fahatelo zany dia iova endrika kokoa ka iopana sy ho tanterahana amin'ny ireo karazana service eo anivon'ny radio sy ny média izay eo ampiasaintsika ny fanofanana ka ho tratra izay faniriana sy etaetan'ny mpizaika izay. Ny Fédération Madagasikara Nord na ny FMN no andray ny zakabe andiany fahatelo amin'ny taogno 2024 izay atao ao amin'ny distriktan'ny Nosy Be Elville.